Synodam-paharitany Arivon'ny Mamo noraisina omaly ny filoha vaovao. FFKM miantso ny mpitondra hitady vahaolana manoloana ny fahasaranana iainan'ny vahoaka. Dia ny filoha tany mandoto fanapara-pahefana hoy ny HVM. Enary tompoko lahy sy tompoko vavy ankafalinana sy ampitiavana indray no iarabakanao amin'ity arivany alatsinainy 20 ny volana Jolay 2020 ity. Tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS. Koa manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny naraintsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nankalaza ny 520 taona nijoroany ny Synodam-paharitany Arivon'ny Mamo tamin'ny andron'ny omaly. Nandritra izany no nandraisana ny filoha vaovao hitantana indray ny Synodam-paharitany any an-toerana fa ihany koa nanaova ambeloma sy fanomezana ny mari-pankasitrana ny filohan'ny Synodam-paharitany teo aloha izay ifindra toerana. Tonga nanatrika sy nanome voninahitra izany fotoan-dehibe izany ankomo ny filoha Marc Ravalomanana mivady tamin'ny andron'ny omaly. Zavandre Maefa Manorandre Malala. Tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana lehibe no nanamarian'ny Synodam-paharitany Arivon'ny Mamo ny fankalazana ny 520 taona nijoroany no sady famaranana ihany koa ny sankerintaona ny Synodam-paharitany tao Arivon'ny Mamo. Nitarika ny fotoam-pivavahana nitonian'ny departementan'ny fiangonana notron'ireo mpitandrana sy ireo mpino marobe tany an-toerana. Teto ihany koa no nandraisana ny président synodaly vaovao eto Arivon'ny Mamo dia ny mpitandrana Randriana Arson Azon Evarista ary nanaova ambeloma sy nanomezana mari-pankasitrana ny président synodaly teo aloha ny mpitandrana Iva Mamoril. Tonga nanatrika sy nanome voninahitra ity fotoan-dehibe ity ny filoha mpanampy ny FJKM teo aloha Marc Ravalomanana mivady. Nandritra izany no nitondrany teny firarian-tsoa sy afatra ho an'ireo président synodaly ary ny mpino kristianina rehetra nanatrika ity fotoan-dehibe ity. Tsy afa-miala ao anatin'ny fiainan'ny firenena ny fiangonana ary ireo vahoaka ireo atao firenena vahoaka malagasy mahatsiaro fangirifirina manatena mba hita masoandro mihitra iray amin'ny fiainany mba ilany zany tsy fandriam-pahalemana zany afaka mampianatra zany ohatran'ilay teo zay ny fandrina. Kazy ameritseritra rehefa ny olona fatao ambala ihany miaraka amin'ny katekistika sy ireo mpitandrindreo ihany no tena sanina fa ny olona rehetra nivelany adidina reo avokoa ka dia manantena ary mihina ho fa azonareo ny tiako resahana ataontsika izay ampatanjaka tsara finoantsika mba ahafahantsika rehetra samy miezaka tsy maintsy mandinika isika mamakafaky tsika ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny Synodam-paharitany. Ino no natao mba ampitomboana ny fikolavokariny reto reto mba hisiny fandriam-pahalemana fa dia misaotra an'Andriamanitra mbola meny hery mianeto ary aoka tsika hisalasala tsy hisalasala hiteny raha mahita zany ianao dia lazao mba ahafahana fampidinika ahafahana fampiresaka aza raisana oloelanerana mampisaraka ny filohantsika tsy vitivikevitra satria ny olona samy min'Andriamanitra saina avokoa fa tsy mitovy hevitra. Tsika rehefa tena ao mihitsy malagasy atsika hoe allo velontsika arakaram-bola zay velontsika arakaram-pivanana dia rehefa fihavanana eo nefa mahatonga antsika firaisankina rehefa miray iny tsika mavita zavatra rehefa mino tsika manana fanantenana rehefa manana fanantenana tsika vonina isedran'ny zavatra mitanga dia mba iraizy momba tsika mandrakariva ny tompo. Atony mahazatra dia ny fandrombahana indray teto ny fiarahana makasary sy ny fionana tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana rehefa tapitra iny ny fotoam-pivavahana. Hita sy tsapatrany ny fitiavan'ny vahoaka azy satria nahavita be teto amin'ny firenena. Ny lafim-baovao finoana izay hatrany dia namoaka fanambarana ny FFKM na ny fiomboana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara mahalona ny toetra rahampirrenena eto Madagasikara ankehitriny. Miantso ny fitondram-panjakana izy ireo hitady vahaolana mahomby amin'ny fiahiana ny andavanandrom-piainan'ny malagasy. Miantso ny rehetra andiny tena malona ny andraikitra tokony sahany amin'ny sehatra misy ny tsirairay ihany koa ny eo nivon'ny FFKM. Zava-dehibe hoy izy ireo nisy ny fifampiresahana eo amin'ny rehetra ao anatin'ny fihavanana ka hiara-entana ho famana izao olam-piainana mampikaikaika ny malagasy izao ary koa samy hikatsaka ny fiombonana ho an'ny vahoaka malagasy. Fanamparazavana.
manoloana ny toe-java-misy ainantsika ankehitriny ny disadisa-piarahamonina isan'andro miseho etsitseroa izay tsy ahitamba olana ny tsy fahandriam-pahalemana mivantana sy volena ankolaka ny fiakaran'ny vidim-piainana lavareny hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024 ampin'ny fiakaran'ny viditsolika ny filoam-piangonana efatra amin'ny rahalahy miombona ato amin'ny FFKM dia manao izao fanambarana izao ho fanairana tsy mitazapotsiny tsy akory ny tompo famandreny antsoantsontsika ary matoki azy fampamonjy mahavonjy atsika ao anatin'ny fahoriana rehetra sy ny adi-piainana ary ny olana samy hafa izy na misondro bidi-piainana na amin'ny tsy fahasalamana na amin'ny tsy fandriam-pahalemana koka tokony tompo isika izay mpanome fiadanana ao anatin'ny fahasarotana rehetra mbola mangataka anareo anefa izay FFKM hijery vahaolana mahomby amin'ny fiahinany andavanandrom-piainany vahoaka hampihena ireo fandaniana sy hetsika izay tsy mitondra vokatsoa fa mba hampiroborobo ny vokatra ito toerana sy ny fitrandrahana ireo arenan-kibon'ny tany sy hanamora ny fivezivezen'ny tsenam-bokatra ahafahany malagasy rehetra misitraka feno zany rehetra izany koa antsoina ny rehetra na ianareo amin'ny fitondrana na ianareo rehetra izay tsy eo anatiny isika vahoaka rehetra mahatsiaro ho manana andraikitra sy manan-kevitra amin'ny famahana ny olam-piainam-bahoaka mba hifanatona sy hifanolo-kevitra ary fampiresaka ao anatin'ny fihavanana hiara-mientana ho famahana izao olam-piainana mampikaikaiky ny valalabe mandry izao ka hiara hiezaka hikatsaka ny soiombonana ho an'ny vahoaka malagasy omba sy hita ianareo mandrakarivany ny tompo fanamoaka fanambarana androany ny KMF Konoe fanabeazana olom-pirenena mikasika indrindra ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny vitsolika ny votoaton'izany miantso ny fitondram-panjakana hitady vahaolana maritra izy ireo satria mafy dia mafy amin'ny vahoaka izao fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara izao Javandriamaefa Manorandriamalala. Anisan'ireo firenena miady ho lohalaharana amin'ny fahantrany Madagasikara amin'izao fotoana izao mikoroso fahanatany ny fiainam-bahoaka sy ny fahefa mividiny ny tsirairay ny fiakaran'ny vidim-piainana nefa ity midangana ary tsy ho zakaka ny akamaroan'ny malagasy mihitsy manoloana izany tsy afaky ny angina izahay ho ny firaisamonim-pirenena KMF Konoe ary manery ny fitondram-panjakana hijery vahaolana aingana isorohana ny mety isian'ny korotana atsoatsy mba tsy isian'ilay fipoahana ara-tsosialy vokatry ny tsy fahitana ny vahaolana eny amin'ny isa-tokantrano no mahatonga anay mampirisika ny gouvernemanta hatrany ny hoe tokony hitady vahaolana maharitra mba tsy isian'ny fiankinan-doha ny tokantrano malagasy amin'ny zavatra toa izany satria raha vao misy zavatra miakatra kely eto amin'ny firenena dia ny tokantrano malagasy no victime voalohany amin'izany rehetra izany eo anatrehan'izany zany dia mampirisika raha maheno ny gouvernemanta ny mba hamohany gouvernemanta tetika na paika zay mahomby hoy zahay ny atao hoe mahomby eto tsy hoe fizarana vola tsy akory zay zany ohatran'ny tamin'ny fanambarana farany dia efa niteny anio hoe aminay tsy vahaolana ny fizarana vola tosika ety tosika eroa fa ny vahaolana dia ny fampanatana ny hitadiavana tetika na paika mba hampatanjaka ny tokantrano malagasy ka tsy isian'ny fiankinan-doha satria ilay tosika rehetrarehetra zay misy dia mitarika fiankinan-doha amin'ilay tokantrano malagasy amin'izay manomeny le tosika fa eto dia ilay fahafahana ilay fitsanganana ilay faleovantenina ny tokantrano malagasy no hitanay fa vahaolana tokony hiaraka hiafy amin'ny vahoaka malagasy ny mpitondra raha tena mitsinjo marina ny vahoaka tantaniny ho ihany ny KMF Konoe azo atao tsara ny miroso amin'ny politika pitsitsina amin'ny alalina ny famerana ireo fandaniana tsy mitondra makany amin'ny fampandrosoana akory eo anatrehan'izay koa zay dia mampirisika ny fitondram-panjakana mba hampihena ny fandaniana tsy hoe ny ato vilan'ny malagasy no mitsitsy fa ny any ambony any any fitondram-panjakana dia manao zay teny atao ka raha misy ohatra fandaniana zay tokony ho leferina ohatra amin'izany ohatra hoe raha misy délégation tokony andeha raha tokony vitany délégation olona telo dia tokony olona telo fa tsy dia olona telo ny tena hitanao mahavita asa anankiray olona enimpolo miary tomobily folo tobily roapolo no miara-mandeha ao anatin'izay tokony ho hitan'ny malagasy maso ho hitan'ny voatsapatanan'ny malagasy zany fa
mitsitsy ihany koa ny any ambony any. Fotodrafitrasa hahafahan'ny vahoaka miarina sy mivelona no tokony atao, afa-tsy fotodrafitrasa mamirapiratra etsero kanefa tsy mitondra makaizakory ho ihany ny KMF Knoe. Ny lafi mavaony toekarena mafy dia mafy ny fiatraikany viditsolika amin'ny isam-batan'olona herinandro taorian'ny akarany. Tsy misy tsy mitaraina na mpanjifa na ny mpivarotra hatramin'ny mpitatitra. Tsy hita nefa ny fandraisana ndraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana araka izao fanadihadiana nataony Ravira Zafymahenina sy Tokiramarola izao. Herinandro androany no niaina ny fiakaran'ny viditsolika teto Madagasikara. Tafiakatra mihoatra ny 100,000 ny vidin'entana, atsempony mpitatitra ny sarandalana 900 ariary izay efa 700 ariary nanomboka androany. Ny karama nefa tsy misy fiovana indrindra ny andro orinasa tsy miankina rehefa nisy ny fiakarana kosa ny andro mpiasam-panjakana. Tokony mba hifanatsahana an'le fiakaran'le zavatra rehetrarehetra ny karama. Satria amin'izao lasa mihena be na filanao an-trano na zavatra sakafo, miasa ianao tsy maintsy mandofre. Dia efa miala amin'le karama zay. Fa raha mba mety mifanjakana dia mba asontra zany ny karama rehetrarehetra na privé io na mpiasam-panjakana. Tena tsisy hohanina tsony mihitsy tonga dia lany tsy ampy ary le karama amin'izao. Fa tokony mba hoe miakatra ohatrany hoe 10% ohatsa fiakarana vidim-piainana ihany koa le izy. Le vidim-piainana zany tena hita hoe miakatra 30% any. Nefa ny karamanao tsy mihetsika dia sahirana be amin'le izy. Tsisy tsony ny ahafahana hoe na hitafy niara kelikely tsy hitafy tsony. Vidin'entana zao miakatra be satria ny siramamy to dia alaina amin'ny gony. Dia tamin'ny taloha izy 7 alina sy 1 hetsy dia zao niakatra 3 alina sy 2 hetsy. Dia nefa ny olona vidy entana eto efa zatra ohatra zao io resaka dite io dia efa zatra mandeha amin'ny 100 zareo mieraky ny kopy. Tokony hena indrindra fa le dite io zany tokony tsy mahazotsony 100 na le tsara zany. Tsy nisy vahaolana ny fepetrano raisy ny ministera amin'ny famerana ny vidin'entana. Vao mainka aiza midangana ary fisisy ireo mahavidy amin'ny kilao toy ny vary. Kanay zao makolika eo 7 sy 1 hetsy eo dia lasikely semence eo amin'ny 2 sy 1 hetsy eo dia ny vary gasy 7 sy 1 alina sy 1 hetsy amin'ny vary gasy. Siramamy koa eo ihany eo amin'ny 2 alina sy 1 hetsy, 2 alina sy 2 hetsy latsaka kely. Menaka tena enjana be. Litra zao 990 varotanay 12,000 ny fefany, 24,000 ny tapany. Tena le olona amin'izao aloha mafiady be mihitsy. Hitanao zao amin'le fampidirana mpianatra zany dia tena miafy mihitsy le olona. Rokapoka rabe indrindra 1 kilao vidiny amin'izao nefa taloha mahatratra 10 kilao, 20 kilao. Mampiakapeo ny sindikany sehatra tsy miankina no ny fitarenana marobe voarain'izy ireo avy amin'ny mpiasa izay hiarany antsonjay ataon'ny mpampiasa. Ny ankamaroan'ny orinasa izay tsy hivony fa mibaby vesatra amin'ny hetra isan-karazany ilain'ny fanjakana ka ireo mpiasa madinika no manolotra izany. Any amin'ny orinasa be da be zany amin'izao ary zay daholo ny resaka orinasa zao ny français ny ankamaroana dia ohatr'izay hoe lasa miasa voanjo moa ny alalany rehetra azy. Ametraka ny targeta tonga le ora ao anatin'ilay izy. Ny fanaraka ny teny indray ny client ary ohatran'izao dia ampitombony ny target iny hoe tsy ao anatin'ny fotoana io ihany tsy miova ny fotoana fa tsy maintsy mamokatra ohatr'izao renareo. Raha ohatra 200 teo lasa 400. Manahirana be amin'izao ary tena mampitaraina ny mpiasa tonga eto dia manazy ve avertissement daholo ny mpiasa. Tena ohatra lasa mizara voanjo ny avertissement omen'ny mpampiasa amin'izao ho an'ny mpiasa. Na lazaina tsy mahatratra production nefa le izy ny eo ihany zany ny fotoana. Ny eo ihany ny karaman'le olona fa le isa hoenjena nefa nampitombony mpampiasa. Potika ny mpiasa fa ny olana moa zany dia hoe jereny ny fanjakana fotsiny ny mpampiasa. Ny mpiasa dia mamokatra arakaraka ny vokatra ataony dia tokony mifanaraka amin'izay ny karama raisiny. Fa raha manana olana ny orinasa dia tokony mifanaraka any amin'ny fanjakana izy amin'ireo hetra be tena beta be izay asaina alohan'ny orinasa ireo. Ny volana mety eo raha tsy hivona no nanao fanambarana ny filoham-pirenena fa hampiakatra ny karama farany ambany ary irariratra any anefa ny fifampiresahana ary tsy misy tanteraka. Ny fiakaran'ny vidim-pianana izay tsy mifanaraka intsony amin'ny fidiram-bolany sisa manana asa. Mifandraika amin'izay vaovao izay dia tsy voaresaka mihitsy ny makasika ireo tatsaha mpamokatra eto Madagasikara. Nomena sehatra nefa ny solontenan'ny mpitatitra sy ny zon'ny mpanjifa. Mbola i Ravira Zafymahenina sy Tokiramarola hatrany. Manana ny toerany lehibe ary tsy azo tsinotsiniavina ny tatsaha-mpamoly sy mpiompy. Raha miakatra ny viditsolika, miakatra ny sarandalana ary manaraka izany ny vidin'ireo legioma isan-karazany.
toa tsy hitan'ny mpitondra fanjakana nefa izany izay tratratradraina fa maro anisy eto Madagasikara saingy natoana ara-pitaovana na ara-panifanana nefa tsy omena mifanohitrany tamin'ny taom-pitondrany Filoha Ravalomanana izay tena nanome asina ny tantsaha ka nahafanana mpiakatra ny toe-karem-pirenena. Ny eo amin'ny kominina Ambohitrimanjaka manodidina ny 400 tapitrisa ariary ny teti-bola natokana ho fitsinjovana ireo tantsaha mba hamokatra bebe kokoa ny tamin'ny taon-dasa. Mandaniana vola tsy toko tsoforoana zany zao ny teny ankotrana dia ny eny Afrika koa tahaka an'izay zay efa nampanantenana hoe nataony fidy le izy tsy vita mifidy hatrany farany zany le izy dia lasa ny komina fiadidiana tanàna mihitsy zany zao a mandray atanana ny fanamboarana lizy a zany hoe eo ihany ny asa-pokon'olona manala le tany fa ny fanaovana azy masonery hoe maelo miaraka ny simasy le fividianana bizo a anjaran'ny komina zany manakarama ny olona spesialista manao an'le anjaran'ny komina zany hoe zay mariana tsara koa fa nandehanana tany amin'ny ministèren'ny fambolena hoe ohatrina ny devi mba hanamboarana ny barazy io tsara fantatry ny zany fa tsy namany moa zany ministèren'ny fambolena fa tsy misy zany eto manina dia teo ara hoe hoe ampina ny tantsaha amin'ny resaka fambolena dia manao an'io barazy io zany zao zay dia aveo zay manao a efa manomboka hanao koa zany zay ny komina Ambohitrimanjaka kanaly délégation mialo amin'ny barazy a dia taritina ny rano makaty amin'ny tambarina Ambohitrimanjaka zany rehetrarehetra zany zany hoe fanamahivanana mihitsy ny vahoakana Ambohitrimanjaka indrindra ny mpamboly vary aloha ary indrindra indrindra mba ahafahantsika hoe mamboly ara-dalàna amin'ity taona ity a komina Ambohitrimanjaka manokana zany zao raha ny aty Atsinanana dia manokana hatrany amin'ny vola hoe manodididina 400 tapitrisa ariary ihany zay vao mety ho ampy a. Etsy ankilany isy ihany koa ny fitadiavana marimaritra iraisina amin'ireo mpitatra ao an-toerana ampidina ny sarandalana ho latsaky ny 700 ariary mba tsy hisy fiantraikany mafy any ampanjifa ny vidin'entana vokatra izay. Misy fiantraikany koa mampisonota ny vidin'entana koa atanatin'ny komina Ambohitrimanjaka zany a ifitsonotan'ny frais na fitaterana atanatin'ny komina Ambohitrimanjaka io. Ny andraikit'ny komina moa zany amin'izay dia zao hoe tsy maintsy any zay zany ny eritreritra zany komina ny fiadidiana ny tanàna hoe tsy dia hanana réaction loatra fa rehefa jerena le vidin'entana zany miakatra noho ny efa ny akariny fantatsika tsara hoe miakatra ny vidin'entana vidim-piainana tatanatin'ny fotoana maromaro zay dia voasonitra ny frais miakatra io eo koa zany mpanararoatra nananana stock ary izy ny entana eo a araroatra ny tonga dia akariny automatique dia zany hoe ifampiraharaha ifampiresaka amin'ny coopérative amin'ny bisy mpitatra tanatin'ny komina Ambohitrimanjaka zany zahay ijerevina hoe tena maromaritra iraisana mba tsy isin'izay fiakarany vidin'entana be da be zay ty rahantsika malala ny fiainana amin'izao fotoana izao hoe mahantra ny olona sahirana ny olona ny asa tsy misy a ny vidim-piainana misonitra ka raha mahazo ifampitsimbirinana ihany hoe tonga dia nisontra 700 ariary zany eny Ambohitrimanjaka amin'izao sao dia mba misy ady hoe azo ahena ihany. Fanitondra fanazavana mikasika ny fanambarana izay navoakan'izy ireo ny sabotsy lasa teo ny sekretera jeneraly ny antoko HVM tamin'ity androany ity mikasika ny dian'ny filoha tany mandoto izay nambaran'izy ireo fa fanapara-pahefana sy tsy fanarahan-dalàna. Jessica Miray Manora Andriamalala. Ny sabotsy teo no nivoaka ity fanambarana avy amin'ny antoko HVM ity milaza fa fiatsika fanapara-pahefana sy tsy fanarahan-dalàna nataon'ny filoha tany mandoto ny 10 Jolay teo. Milaza ihany koa ity fanambarana ity fa fanararaotana fampelezan-kevitra tamin'ny alalan'ny famorina olona na mitondrana fitafy misy soratra komity manohana ny Andry Rajoelina. Voafaritry ny lalam-pandrenana andininy fasiambe fapolana efizany. Fa ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao efa filoham-pirenena fa tsy akory hoe candidat zay aloha ny zavatra ray satria zao ny antony efa napatsiahany foana ny antoko HVM tamin'ireny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny volana May 2024 sy fifidianana loholona sy ny leben'ny tanàna tamin'ny Novembre 2024 satria manatrika foana ny filoham-pirenena nireny mouvement politique ohatra hoe fikarakarana nireny vatsitsinjo mouvement politique indray ao anatin'ny zavatra reny ao fa misy entaché na présence na fahatongavany filoham-pirenena zany hoe ny filoham-pirenena efa filoha izy efa telo taona sy tapany tondrany fa tsy akory hoe candidat ko mila tohanana indray mandeha. Ny zavatra ray faharoa tsara ihany manavaka fa nihetsika tany amandoto aneka misy natao hoe action volontaire amin'ny teny baiko elako ty zany hoe niniana mihitsy no nanangony an'ilay olona andiana olona vitsivitsy maromaro nampitondraina n'ilay t-shirt misoratra hoe mba komity manohana ny filoham-pirenena.
manoloana ity fanambarana ity dia namaly avy hatrany ny mpitondra teny ny governemanta Lalatina Rakotondrazafy milaza fa club de supporter amin'ny tany mandoto ireny ka tsy misy lalàna manakana izany. Milaza ihany koa fa tahotra ny betsaka ka manala baraka tena ny sasany. Efa miverimberina nefa mifanisakitsahana lalàna ataony filoha amin'izao ka mila tamin'ny tandalàna ho ny HVM. Mametraka foana izay valeur républicaine zay hoe tany tandalàna Madagasikara oka kosa atsika mba hametraka modely tsara miverimberina ilay izy sanatria ho atao fomba fanao tsy mety kosa zany satria zay mba tonga ny mbola manao antsoavo amin'ny HCC satria io ny rafim-panjakana mahaleo tena verina mandeha mahaleo tena natao hijerena zany. Saika tsy nahinona teny hatrany moa ny rafim-panjakana eto amintsika amin'ny toe-javatra toy izao. Miendrika firasana tsy kombakomba izany hoy hatrany HVM. Efa hita satria hitantsika tsara ny fihetsika nataony Seni hatramizay raha ohatra ka nitaky zay hoe efa tapitra ne io lalàna mifehin'ny lisy mpifidianana io tokony avaozina ilay izy mpifidianana nangina izy zany nanaraka ny tendance ny gouvernement ny Seni zavatra anankiray zany zavatra ray faharoa ao anatin'izany ratsika hoe misy tendance na complotiste na ny firaisana tsy kombakomba raisiko fotsiny ny HCC ohatra na HCC ny amin'izao fotoana zao misy moa le dingana hoe ametraka karazana structure zareo ifampiarana miaraka amin'ny Seni ijerena manokana resaka fifidianana averina mandeha tokony mipetraka foana ny principe de séparation des pouvoirs ny Seni mpanatanteraka ary ny HCC mpanao lalàna tsy tokony fanitsaka mihitsy zany. Raha ny nambarany HVM hatrany tsy voasambany no nisy ny fanisakitsahana lalàna toy izao teto amintsika tamin'ity fitondrana ity. Antsoavo no ataon'izy ireo amin'ny rafim-panjakana eto amintsika. Seni sy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mba ananan'izy ireo fahalevantena marina. Fa manapatra ny fahefana sy ny heriny ireo mpitondra manoloana ny lalàna izay voasoratra fa miaro azy ireo mandritra ny fitondrany antony mahatonga izao tsy fahatombanana rehetra mitranga eto Madagasikara izao mila dinihana miaraka ny lalàna velona araka ny fanadidina nataony avitra Sondrabe sy Mathieu Prince. Maro loatra ny fanaparam-pahefana mitranga eto Madagasikara taona vitsivitsy izay. Tao ireo manodikodina volam-bahoaka isany amin'ny reny raha bonbon sucette, ny écran plat, ny volamena amin'ny kilao maro tsy hita popoka, ny vola maro samihafa anaovana tantely afa-drakotra ka hitadiavana tombontsoa ho an'ny olom-bitsy. Ao ihany koa ireo vadina ministra sy mpitondra fanjakana voaroaroy amin'ny raha maro. Hatreto anefa tsy hahenona toy ny reny raha ireny. Ireo madinika sy ireo mpanohitra avy hatrany dia andraisana fepetra sy gadraina rehefa milaza ny marina sy mitaky amin'ny hitsiny. Lasa fandrahonana sy fampitahorana ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Lalàna misy mihitsy ny tokony soloina fa efa tsy mifanaraka amin'ny toe-java-misy amin'izao vanim-potoana izao intsony satria lalàna nolovaina tamin'ny fanjanahantany. Inona ny anton'izany? Ny anton'izany dia itsika midradradradra ny fitsinjaram-pahefana. Tsy ny fitsinjaram-pahefana no olana eto amin'ity firenena ity fa ny fiparitahan'ny fahefana be loatra ka lasa misy fanaparam-pahefana ataon'ireny manam-pahefana maro dia izy zany ny fanjakana mihitsy inge UNJ-ny lalàna manao tsy mety io ka eto amintsika tsy misy ambony ny fanjakana. Ilay vahoaka tompon'ny fahefana rehefa nifidy azy dia nanome azy an'ilay fahefana dia lasa tsy manam-pahefana intsony ilay vahoaka. Zay olana misy eto amintsika zany hoe le firafitra le constitution na le lampanorenana mihitsy tsy manome fahefana intsony an'ilay vahoaka rehefa nanome fahefana an'ilay mpitondra. Ilay mpitondra mihitsy no ananantsika olana ankehitriny manao ny tsy mety izy sy ny olona eo akaikiny dia tsy gaga zany tsika raha misy olona tena azo lazaina hoe tsy refesy mandindy tsy voasazy tsy voaheloka mihitsy eto amin'ity tany ity ary ohatra ny lalàna ary ohatra ny manome alalana azy hiala ny firenena. Olana iray mipetraka mahatonga ny arena maro izay tonga ny ivelany ka tsy tafaverina ihany koa ity mpanao politika ity ny mahagaby raraka ny fitondrana misy sy ny fikatsahana ny tombontsoa ho azy ireo samirery. Ilaina olona mahafeny asa no apetraka amin'ny toerana iray indrindra fa toerana mila fahaizana sy traikefa. Maro koa ireo tenenintsika hoe vokatra avy eto Madagasikara na vokatra ny fambolena zany na vokatra ny arena ankibon'ny tany izay lasa ny ivelany any dia tsy tafaverina eto Madagasikara dia any malagasy foana ireny fa ny fiverenany ireny eto amin'ny firenena dia tsy misy
milaza fotsiny tsika hoe tsy manana fifanarahana araky ny fitsarana am'ireny firenena reny nefa firenena nanantsika ambasady le izy zay tsy tokony mitombona mihitsy zany ary ny arena be ohatry reny rehefa lasany dia tsy maintsy misy foana ny fiadivana tombotsoa satria volabe le volamena mivoaka any fa ny tokony hojerevantsika dia hoe nanana an'izay honnêteté ve le olona napetrakitsika tany velany nafahana namerina an'ilay fananany malagasy itsika eto mihitsy no fitondrana goragora gabo raraka dia izay no mahatonga antsika firenena bokatrosa ankehitriny tsy mahagaga araka izany raha mihamahatra tahaka izao isika satria izy ireo mameno ny paosiny kanefa ny malagasy tsy vaky volo misasatra amin'ny fitadiavana izay arapaka ireo izay rehetra voaroaroy amin'ny tsy mety to safosafona fotsiny dia dossier klasy avokoa avy eo maneho ny tsy fitiava-tanindrazany loatra ity fitondranyity amin'ireo rehetra ataony mazava ihany koa fa natao fitaovana fotsiny ihany vahoaka malagasy azo ny toerana ka adiny tanteraka rehefa azo ny sezany. Ny fanambaran'ny FFKM kosa no nibahana tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ankoatr'izay dia nitondra fanentanana amin'ny fionana amin'ny 20 jolay ho avy izao kosa ny Comtim ao Anosy Avaratra fanadihadiana avy hatrany ary eo amin'ny sary Srindratsany Andry Rakotomarala. Efa tena andohalika ny ranombary noho ny tsy fahombiazan'ny fitantanana eto Madagasikara matoa nivoaka tamin'ny fahanginany ka miantso ny mpitondra hijery vahaolana ny eo anivon'ny FFKM. Aiza ho aiza ny fahatongava-tsaina ny mpitantana ny firenentsika amin'izao fotoan'izao satria matoa ny FFKM efa manao antso avo amin'izao fotoan'izao ny risoana amin'izay fifampidonihana sy fampiresahana izay dia efa samy mahatsapa ny rehetrarehetra fa mikatso ny firenentsika ary ahina mihitsy aza sanatria ny vavaladiany lelany sy ny hoe fipoahana ara-tsosialy eto Madagasikara tsy fanekena ny zavatra iainana satria efa tena miatra amin'ny isatokantrano ny olana zany amin'izay lafo ny fahefa-mividy mihoatra amin'ny vidim-piainana izay miakatra izay eo indrindra mantsy no anapitana manafaniry hoe raha ho an'ny FFKM manokana ange efa maro ny traikefa nananan'izy ireo tamin'ny lafiny hoe fandaminan-draha raty eto amin'ny tany sy ny firenena mbola manana ihany koa tsika ny CFM zay atao hoe miantoka an'izany resaka fihavanana zany mitandro an'izany fihavanana zany eo amin'ny samy malagasy ary mijery izay fomba rehetra amin'ny hoe inona ny mba ilamina ny tany sy ny firenena ka ataoko fa andreakinana daholo ireo voalaza teo ireo amin'ny fitadiavana lalana amahana ny olana eto Madagasikara amin'ny fampiombonana an'ireo hevitra tsy mitovy na ihany koa lanjara politika misy eto amin'ny tany sy ny firenena mba hamoaka zavatra iraisana. Etsakilan'izany rehetra izany dia mihetsiketsika kosa ny Antokotima ao Anosy Avaratra amin'izao fotoana izao fantatra fa isy ny etsika ataon'izy ireo ny 20 Jolay ho avy izao. 20 Jolay izao eo apita faravohatra varatra EPP faravohatra varatra misy toerana zay ao efa nomaninay dia mba aotsika miona tsy hoe tsara le toerana fa kalamanjana fa ezahana zay mba mampisy ambiance zany zay nga manilazana azy dia farany amanako azy manetana ihany koa fa misy formation misy fampianarana fampiofanana kely zay ho ataon'ny distim amin'ny 30 Jolay farany volana any Akona ho an'ny atoko indrindra mipitarika ny atoko tim ny famtim sy ny jeune tim moa zany ny tena lehibe akoatranay comtim zany misy formation ampandrovindry zareo amin'ny distim any an-tanana ihany koa zay vonona sy mba te hanana fahalalana momba ny resaka politika mba ho tonga amin'izay fotoana zay dia manatena fahatongavantsika rehetra amin'ny zoma zao maraina amin'ny 7 ora eo ampitany EPP faravohatra varatra. Loha hevitra maro moa no velabelary ny fandarana miara-manonja aminao isan'andro manomboka amin'ny 7 ora sy sasany. Fa mbola miantry ny famoahana ny laharana avy amin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta izay ahafahana misitraka ny tambikaramany hatramin'ny androany ireo mpiasan'ny ministera ny raharaham-bahiny. Tsy misy afa-tsy ireo asa tsy maintsy atao ihany no raisin'izy ireo raha tsy misy ny vahaolana araka ny angom-baovao nataon'ny avitra Sondrabe sy Mathieu Prince.
Efa ho ray volana ty aoriana tsy misy ny fivoaran'ny fitakiana nataon'ireo mpiasa eo anivon'ny mpiasan'ny ministera ny raharaham-bahiny. Efa maro ireo fanambarana natao fa very maina toy ny rano atondraka an-damosingisa zany. Fitakiana tamin'ny karama izay efa voasoratra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana nasipantsiana 2024 ary miandry fankatoavana avy eo anivon'ny primature sisa. Tsy miova ny fomba fiasa eo anivon'ity ministera ity. Ireo asa tsy maintsy atao na ny service minimum toa ny fahasalamana ihany no ataon'izy ireo sisa. Mitoy ny fitokonana raha tsy misy valiteny mahafa-po na dia efa nisy aza ny fionan'izy ireo teo amin'ny fiadidinan'ny repoblika ny herinandro lasa teo. Arak'izao hitanareo zao dia miandritsika zany ny mety ho toy an'izay fionana izay dia hitantsika eo ny fivarany arakaraka dia tsy maintsy ho lazainao ihany hoe vina na afrina no iafaran'ilay izy fa hatreto aloha zany dia mbola samy etitsika. Ary amafisinay fa resaka procédure administrative sisa le zany satria efa voasoratra ao anatin'ny loi de finance initiale 2022 ao anatin'ny loi de finance rectificative 2022 tsy nasiana fanisina dia resaka position ana numéro fotsiny sisa satria le décret efa misy dia arrêté koa efa au niveau en primature dia miandra an'izay numéro zay sisa fa tsy indrindona ihany zahay miandra an'le fifanantonana ahitana tena vahaolana mazava amin'ny zavatra maharary ataon'ny ministera ka nanapaka ny tato amin'ny ministera hoe rehefa vantany vao manomboka izay fifampidiniana andatabatra boribory zay dia ahantona ny grevy. Tsy aivina fa ity ministera ity no miantoka ny fiandrianam-pirenena noho izy miandraikitra ny fifandraisana ara-diplomatika any amin'ireo firenena izay ahitana masovoan'ny Madagasikara maro manerana an'izao tontolo izao. Mitohatra ny fampiandrasana ireo rehetra mitaky ny zony kanefa ny raha tsy mipaika any amin'ny fiainam-bahoaka ny mahasoa ny fitondrana. Fa tsy mety miravina mihitsy ny olana fiangonana Jesosy Mamonjy hatramin'izao. Nisy indray ny olana teo amin'ny fifidianana tamin'ny andron'ny omaly. Tsy mbola vita araka izany ny fifidianana hatramin'ity androany ity. Jessica Miray, Manora Andriamarala. Tsy voasamba no nisy olana tamin'ny fifidianana toy izao tato amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Teto niteraka savorivory indray ny fifidianana izay mpikambana hitondra ny fiangonana. Ny sabotsy teo no natao ny fifidianana. Omaly kosa ny natao ny fanisambato. Rehefa nandeha any izany dia nilaza ny kandida sasany fa ajanona ny fanisambato fa nisy ny alabato. Avy eo dia natao ny fanisambato vita ny fanisambato nanomboka tamin'ny bureau de vote numéro 1 jusqu'à treto amin'ny numéro 10 dia rehefa tonga teo amin'ny numéro 10 dia nasiana olana fa tsy tokony hovoana io urne numéro 10 io. Tsy hainay ny dikan'izany. Ny fifidianana ve tompoko tsy tokony hoe afaka mandeha foana zay rehetra natao. Raha misy olona afaka mitaraina sy milaza fa misy zavatra tsy ara-dalàna tsy afaka manaraka an'izany amin'ny alalan'ny fitarainany any amin'ny manam-pahefana ve izy. Fa maninona no sakanana ny fanisana ny vato izay azo antoka fa hiteraka olana satria ny olona dia ny sahirana nandany vola nandany fotoana nakatia anatanteraka ny fifidianana nefa rehefa tonga eto dia hofoanana to tsinitsinina fotsiny le safidiny dia tsy anaika izany ny olona dia hiteraka korotana. Tsara ny mampahafantatra fa tondrozotra napetraka ny ministera ny atitandy ny tokony anatanterahany ity fifidianana ity. Ny kandida izay manohitra ny fanisambato omaly araka izany dia nilaza fa nisy ny osika tamin'ny karatra nampiasainy ny mpifidy sasany. Rehefa tafalatsaka le vato rehefa nandeha ny fanisana zay vao mivoaka le hoe ny foronina hoe manao karatra kara-panondro santo tany Jesosy Mamonjy dia asehoko anareo tsara anareo rehetrarehetra eto mahita an'ity any faritra Savasidiana angamba anjarany distrika no mandinika an'ity zavatra ity fa rehetra efa vita commune ny zareo cachet blanc. Ny antsony ilamina ny rara ny mpino eo anivon'i Jesosy Mamonjy. Fa rehefa nandeha ny fanisana ka rehefa hitan'zareo tany mitarika ny taty amin'ny ankilany dia lasa manao ny problème hoe tsy sainanjeny ny vote eo amin'ny 10 le procuration amin'ny 10 zany dia zay zany ny anjasany mpino eto na ny mpino avy any amin'zareo na ny mpino avy aty aminay zao efa tonga saina ny mpino efa mitambatra hoe isao ny vato dia aloha lamana amin'izay le fiangonana Jesosy Mamonjy fa tsy akorontanina intsony. Efa niantra natetỳ an-toerana mony mpitandro ny filaminana tamin'ny nanaovana hoe fanadiadiana. Tsy nahazahoana fanazavana kosa ny kandida avy amin'ny ankilany izay manohitra ny fanisambato satria mbola niresaka tamin'ny solotena-panjakana raha ny fanazavana.
tsara ny mampatsiahy fa efa nakatony fanjakana ity fiangonana ity tamin'ny 7 febroary teo noho ny olana fifidianana toy izao ihany. Ny lafim-baovany fampianarana dia misy 5telopolo sy 740 sy iray hetsy ireo mpiadina niatrika ny fanadinana baccalauréat ho amin'ity taom-pampianarana 2020 sy 2020 izay nanomboka androany ity 4,740 sy iray hetsy ireo mpiadina amin'ny fampianarana amin'ny ankapobeny raha 1,telopolo sy 120 sy iray alina ny fampianarana teknika mitsinjara ho 3,70 sy 700 ireo foibe-panadinana manerana ny faritany enina eto Madagasikara. Amin'izao mahoavy zao no ifarana ny fanadinana ho an'ny fampianarana amin'ny ankapobeny ary aharitra tapabolana kosa izany ho an'ny fampianarana teknika. Amaranantsika ny vaovao amin'ity ariva ity dia roso amin'ny fifidianana izay filoham-pirenena hitondra indray any Sri Lanka hatramin'ny volana novambra 2020 ny parlementaire Sri Lankais amin'ny alarobia ho avy izao. Anisan'ny rotsaka ho fidiana amin'izany ny praiminisitra teo aloha no sady filoham-pirenena mpisolo-toerana any amin'ity firenena ity amin'izao fotoana izao. Onja lalaina raha navomanana Mateo Prince. Noavaozin'ny filoham-pirenena mpisolo-toerana Sri Lankais androany ny mahatany ao anatin'ny amehana ny Sri Lanka taoriany eto tsy bahoaka ny seho tany an-toerana vokatry ny tsy fahazakany mponina ny fidanganany vidim-piainana. Irosondro parlementaire Sri Lankais atoato ihany koa ny fanendrena ny filoham-panjakana vaovao taoriany ny fametraha-pialany ny filoham-pirenena teo aloha Gotabaya Rajapaksa. Anisandreo kandida irotsaka amin'izay fifidianana izay ny praiminisitra Ranil Wickremesinghe izay tao anatiny antokony ny filoham-pirenena teo aloha ihany. Ity praiminisitra ity ihany koa no mitondra vonjy maika any Sri Lanka amin'izao fotoan'izao. Raha tsy ahivina dia tamin'ny herinandro lasa teo no nandositra ny alan'ny Sri Lanka ny filoham-pirenena Rajapaksa ary nandeha ny alokaloka any Singapour. Raha nambaran'ny filoham-pirenena mpisolo-toerana dia antony anisany nanavaozana indray ny mahatany ao anatin'ny amehana any Sri Lanka ny fitsonjovana ny tombotsoan'ny filaminam-bahoaka. Mbola tsy nisy raha teo ny fivorian'ny parlementaire tany an-toerana nankatoavana izany. Nanamafy ny fiarovana ny polisy sy ny miaramila any an-toerana mialohan'ny latsabato izay atao amin'ny alarobia ho avy izao. Hitondra ny Sri Lanka hatramin'ny volana novambra taona 2020 izay ho lany mandritra io fifidianana taon'ny parlementaire io. Amin'ny fotoana voafaritra io manko ny tokony hataperan'ny fitaom-pitondran'ny filoham-pirenena teo aloha raha tsy nisy ny korontana tany amin'ity firenena ity. Dia zay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donona ny fandarana aona marina aorin'izao fotoanan'ny fampahalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny fandarana Global News arahany fandarana dinika aorin'izay ary aorin'izay fandarana anankitelo izay no anaranao ny horonan-tsary indray amin'seho mitondra ny lohateny hoe Le Lion. Ny sampana fampahalalam-baovao dia misotranao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.